vivre et entreprendre en toute sérénité. Manolotra anao ny vaovao. Aterina aminao any tokatrano ireto klasy toko amin'ny araba amin'izao takarivany talata izao ary tonga soindray ary eto amin'ny fampalalam-baovao ny fahitalavitra matv ary manasanao ampanajana anaraka izany hatramin'ny farany avy hatrany erisika diditra amin'ireo andindimbaovao izay entina aminao amin'ity alina ity. Tratran'ny tsinapozina ny rehetra io alina io satria dia nisy fiakarana indray ny fitsoliky telo ireo toby mpandrinjara solika teto andrenivohitra. Ny makasika izay indrindra no taterina namana Claude Rasolson sy Mamy Rasoanaivo amintsika. Valopolo sy dimanjato sy telo arivo ariary ho an'ny lasantsy, enimpolo sy valonjato sy roa arivo ariary ho an'ny gazoil ary enimpolo ambijato sy roa arivo ariary ho an'ny solika fandrehatra. Ireo indray ny vidin'ny solika niatra nanomboka ny alina teo, izany hoe nahitana fiakarany avokoa. Izany hoe nahitana fiakarana 700 ariary, 700 ariary ary 100 ariary avy. Amin'ny ray maraina eo izy mahita fa tsisy malalaka amin'izao. Raha ny fanamariana noentina avy eo anivon'ny Office Malgache des Hydrocarbures na ny OMH dia nahitana fiakarana ny vidin'ny solika eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Ny vidin'ny nividianana ny solika novarotana tamin'ny volana martsa dia $3.7 ny baril, manodidina ny $7.3 ho an'ny volana Mey ary $2.4 kosa ho an'ny ity volana Jona ity. Ny vidin'ny solika eo amin'ny tsena iraisam-pirenena dia marihana fa 2 volana eo vao misy fiantraikany amin'ny vidin'ny solika eto amintsika. Samy manana ny heviny mikasika ny fiakaran'ny vidin'ny solika izay ny mpanjifa. Ka io tsy ny vaovao foana e, karakaraky le pétrole dia tsy maintsy miandry foana tsika hoe hiakatra indray izy na tsika tsy afaka mihitsy miprevoir hoe hiakatra tampoka. Tsy nafantatra mihitsy miakana solika raha tsy niendrika tamin'ny tansoa fantatra hoe Naneho ny heviny ihany koa ny solombavam-bahoaka voafidy tao Mahajanga faharoa. Tokony ho jeren'ny fitondram-panjakana akaiky ireo fanjakana mahefa indrindra izay hosahana izany satria ireo kompania petrole ireo dia manao stock zareo dia mety hoe ray volana volany le izy na 2 volana kanefa kosa indraindray tsy manana stock akory izy fa mividy izy amin'ny vidiny mora nefa ny prix aty amintsika mbola miakatra ihany dia lazainy fa hoe mbola stock teo aloha le izy. Isam-bolana ratsy ahiviny dia misy ny fanitsinan'ny vidin'ny solika na ny ajustement automatique des prix.